Efa inefatra Nahemotra izao ny fanaovana ny tatitry ny vaomiera misahana fiampangana manoloana Fitsarana Avo Antsimbazaza raha andro alakamisy no andro farany tokony nandiniana ny tota taratasy sy hanoana ny tatitry ny vaomiera dia mbola Nahemotra ny fivoriana Tambarambe ihany ny asa. Taoriana fanemborana indrona angatahiny vaomiera ahafahany mandalaka koa ny tota taratasy dia ny fivoriana Tambarambe no nahatonga ny fanemborana varany teo noho tsy fahampinisany ireo solombavambahoaka tonga teny dia tsy nisy ny fifidianana ny volavolam-pe-kevitra tamin'ny tatitra tokana hany vitan'ny vaomiera. Ny androany alakamisy moa vantany vao tsy ampy Antsasamanila nisan'ireo solombavambahoaka tonga tao am-panombohany ny fivoriana dia noravan'ny filohan'ny ANTENIMIERAMPIRENENA ny fivoriana ka nambarany fa fivoriana ara-potoana manaraka no hiverenana ny asa. Fatoka tanteraka tamin'ny fandalinana ny tetikasa natolotry ireo minisitra andrafetana ny programme émergence Madagascar na ny PEM ny filan-kevitry ny minisitra ho malay alarobia 9 Desambra. Araka ny fanazavana hita tao amin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra dia nahodinian'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta tsirairay ireo tetikasa sy tanjona napetraky ny ministera isa-tokony mba hanaraka ny paikady hoentina mandrafitra ny PEM. Napetraka araka izany ny masotsifana ao amin'ireo tetikasa tsirairay ka voalaza tao fa tetikasa azo tsapaitana azo refesina ahitambokatra aingana ary mipaka mivantana any amin'ny vahoaka no hirafitra mba hitondra any amin'ny fanatsarana ny toe-karena sy ny ari-karena amin'ny ankapobeny. Fanavaozana ireo foto-drafitrasa rehetra mikasika ny famatsian-drano any amin'ny faritra Androy, Anosy ary Atsimon'ny sy ny fanohanana ny asa fiariana ataon'ireo fianakaviana no hanimpanana ny asa rehetra ao amin'ny tetikasa mionjo. Famatsiam-bola zato tapitrisa dolara avy amin'ny Banky iraisam-pirenena no hantanterahana io tetikasa io mandritra ny 7 taona. Ny Antsasamanila an'ireo distrika rehetra any amin'ireo faritra 3 voakasiky ny tetikasa no hanaovana ny asa rehetra mandritra ny 9 taona voalohany. Hitarina any amin'ireo distrika amin'ny ny tetikasa mandritra ny 9 taona aorian'izay. Ny fampandresana anjara sy andraikitra akaiky ireo mponina any amin'ny faritra sy ny fanabeazana azy ireo no anisan'ny mampiavaka ity tetikasa ity. Tamin'ny 10 Desambra lasa teo no nankatoavan'ny filan-kevitry ny Banky iraisam-pirenena ity tetikasa ity ary androany alakamisy no natao ny fanaova-tsiny ny fifanaraha-piara-miasa amin'ny Banky iraisam-pirenena sy Madagasikara.